Ya, sotratsika indray tratra ty tapany ariva ity zany anohy ndretsika ny fianarana sy fanataontsika tamin'ny marainy dia manasatsika riaraka ivavaka tsika metraka amin'izao fotoana izao ampelantanin'Andriamanitra satria tsy afaka manao na inona na inona tsika raha tsy mangataka ny fiasan'Andriamanitra. Ivavaka tsika. Ry Andriamanitra tsara indrindro, lehibe ny fitiavanao anay, lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny famindramponao. Move misy Andriamanitra tahaka anao fa ianao le atr'izay ary mandrakizay. Ianao ny tompony teny fa raha izaho dia fitaovana ihany Andriamanitra. Mangataka aminao Andriamanitra ray io, mba hiasany ny fanainao masina amin'ny fahafenoana atoaniko. Ko raha hitondra ny teninao raha io dia ataovy eo am-bavako ny teninao, ataovy eo an-tsaiko ka aoka Tompo. Izay ampitondrainao ahy ihany amin'ny alalan'ny fanahinao no lazaiko eto amin'ity anio ity. Dia mitenena raha io aminay nenao fa voninkieny izay vahoakanao. Eny raha noho izao nefa izay Andriamanitra dia tsy haina eny tsy fony eto anatrehanao satria izay dia mpanota eo anatrehanao. Ka natao ara ny fatapahana ny amin'ny fisarahanay tao anatin'izay fotoana izay. Mety nisy zavatra nataonay tsy araka ny sitraponao. Mety nisy zavatra ny sainay ka ratsy teo anatrehanao. Mety nisy zavatra nentinay ka navesatra taminay. Andriamanitra ninona fahotana vitanay teo anatrehanao. Dia hifonanay aminao Andriamanitra ka angatanay famindrampo sy famelan-keloka. Mifona raha eo ny amin'ny eloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Manantona anao izay Kristy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy ho afa-keloka. Ary eo ka Jesosy io, ianao mihitsy ny toetra ao anatinay amin'ity hariva ity. Anamasina anay sy anamarina anay amin'ny teninao. Eny Jehovah tompony maro, dia mitenena indray aminay Tompo fa voninkieny izay vahoakanao. Io ampelantananao Andriamanitra no ametrahanay izao fotoana izao sy ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao fampianarana izao. Ny fitaovana rehetra izay ampiasaina tsirairay avy mba tsy hisy harombaka izay ampelantananao Kristy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy na niratanay izany vavaka izany ray tao anatrehanao. Alleluia. Amen. Ya, iroso aritsika indray amin'ity tapany hariva ity zany dia tohizantsika ny lesona izay efa nataontsika tamin'ny maraina iny. Namaranantsika azy moa zany dia izao hoe nisy le zavatra niresantsika tamin'ny maraina dia hoe raha ho avy Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra dia misy famantarana zany alohan'ny fiavian'i Kristy. Inona ny famantarana izay misy? Dia hitantsika teo anatin'izany hoe misy ny horohorontany, misy ny ady sy filazana ady, misy ny mosary, misy zany hoe misy fahoriana mitranga zany. Reny zavatra mitranga reny nefa hozy ny Tompo dia izao hoe fiandohan'ny fahoriana reny fa mbola tsy tonga ny farany. Fa rehefa tapitra izy izay fahoriana izay dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra hita zany dia izao hoe misy famantarana ihany koa zany hita eny amin'ny lanitra eny. Dia inona ny zavatra hita? Ho maizina ny masoandro, tsy hazava ny volana, ny herin'ny lanitra hozongozonina hozy izy. Dia izany zany zavatra mitranga, zany hoe tena tonga amin'ilay fomba fiteny mihitsy zany manao hoe image apokalyptika zany le izy, na hoe sary apokalyptika zany no hitantsika amin'izay vanim-potoana izay zany. Dia ny zavatra misy ihany koa nefa dia izao hoe satria niresaka antsika ny amin'ilay fiavian'i Kristy, zany rehetra zany mialoha ny fiavian'i Jesosy. Fa rehefa tonga amin'izay ary Jesosy dia hoe amin'ny endrika manahoana ny fisehon'i Kristy. Dia rehefa tonga Jesosy dia hoe ny maso rehetra hita azy ozy izy. Enina izay nandefina azy. Zany hoe ho hitan'ny firenena rehetra manerana ny vaza-tany efa zany ny fiavian'i Kristy, ankery sy ny voninahitra lehibe, arahan'ny anjely rehetra zany. Arahan'ny anjely rehetra. Ho hita zany ny fiavian'i Jesosy Kristy izay. Zany hoe ankery sy voninahitra lehibe, tsy hoe tamin'ilay Jesosy niseho tamin'ny mpianatra iny zany. Le hoe tsy nanana le voninahiny nananany tany an-danitra satria nesoriny iny. Fa izy le midina iny zany ankery sy voninahitra lehibe, amin'le voninahiny efa niraisiny any an-danitra zany izy midina etỳ an-tany iny zany arahan'ny anjely rehetra zany. Ka tsy ho zakazakaina zany izay zavatra izay. Inona ihany koa ny zavatra mbola asehony? N'izao tontolo izao mahita ny fiavian'i Jesosy Kristy io. Izany hoe feno anjely zany manerana ny vaza-tany efatra manangona ny olom-boafidy. Dia inona koa ny zavatra misy?
ny maty eo amin'ny tompo ny itsangana aloha ary rehefa mitsangana izy dia ireo izay tavela ihany koa dia miaraka hiakatra amin'izy ireo eny amin'ny abakabaka eona amin'ny tompo izy eny amin'ny raon'ny lanitra zany zany zavatra sary mipoitra rehefa ho avy Jesosy Kristy ka ny filazahana manao hoe efa misy Kristy tonga amin'izao fotoana izao dia Jesosy efa nampitandrina aza mino ianareo aza makany ianareo any anefitra izy any efitrano aza makany ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izy hitsangana ka hanao fahagagana izy sy famantarana lehibe zany ary eny ka ny olom-boafida aza dia ho fitahany zany hoe rehefa tsy mitandrina zany ianao dia ho tratran'izay zavatra zay ka zay zany no fampitandremana manao hoe aza manongilana ny sofina efa fantatrao ilay izy hoe zao ny famantarana nomeny Jesosy zay foana ilay izy hoe inona ny voasoratra ary Jesosy rehefa nitondra fanazavana ho an'ny mpianatra dia zay ny angian'i Jesosy foana ny sitona ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina dia nitaona azy ireo tany amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo ny amin'izay nanoratana azy na Jesosy ara zany rehefa mitory ny Kristy ka milaza ny aminy dia Jesosy tsy miteny fotsiny hoe manao affirmation gratuite na miteny fotsiny zavatra tsy misy proof izy zany fa ny zavatra tenan'i Jesosy dia miainga amin'ny soratra masina izy ka inona voalazan'ny soratra masina inona nambaran'i Jesosy tenany dia anjarantsika zany hoe ahoana hoy Jesosy fa tsy hoe ahoana hoy pastera na hoe ahoana hoy izy ingalo olona na ahoana izy rahalahy zany inona voalazan'ny soratra masina zay ihany zany io ihany ny ary-faminantsika zany voalazan'ny soratra masina dia izay akoatran'izay zany dia efa tsy izy zay antsoina hoe mpaminany sandoka antsoina hoe Kristy sandoka izay akoatran'izay zavatra zay ka dia voly tsy faly maheno an'izany zavatra zany satria rehefa maheno an'izany ange ianao dia mianjaanja zany ny fitaka izay ataon'ilay ratsy satria fitaka ange ny zavatra atao ny fitaka ny ataon'ilay ratsy ary io nefa ny zavatra efa ataon'ny satana zany izy fantatsika tsara hoe taiza ny toerana anisan'ny satana zany ny toerana anisan'ny satana dia anjely izy tany an-danitra efa nianarantsika teto izay hoe anjely latsaka tany nazery izy tsy nisy toerana ho azy tsony tany an-danitra ary ny ray apatelin'ny anjely tany an-danitra izay nanaraka azy dia nazera niaraka taminy tetỳ tany ihany koa rehefa nazera nefa izy dia tezitra fantatsika tsara hoe izy moa ilay satana ilay ohatrony hoe dragona dia izao ny voasoratra atao amin'ny Apokalypsy toko fa 12 zao ny teneniny ato Apokalypsy toko fa 12 raha tsy kely dia izao no teneniny ato Apokalypsy toko fa 12 dia raisitsika ny andininy fa 13 dia izao ny teneniny ato ino ny teneniny eo andininy fa 13 ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka zazalahy izy ahoana izy tsara teo ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka zazalahy izy efa hita ny fanazera satria tsisy toerana azy tsony tany an-tany dia nanenjika ilay vehivavy niteraka zazalahy izy maneho an'i Jesosy Kristy io zany ary maneho ihany koa ny fiangonan'ny Kristy zany satria eo amin'ny andininy fa 17 izy dia mbola toizany ilay teny zao ny teneny andininy fa 17 dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka nandeha niady tamin'ny zanany sisa izay nitandrina ny didin'Andriamanitra sy nitana ny filazana an'i Jesosy ka ny filazana an'i Jesosy dia zay inona ny filazana an'i Jesosy ny fanahy ny faminaniana hoy ny soratra masina zany ny filazana an'i Jesosy anefa dia voasoratra traiza hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny bokyny Apokalypsy manambara ny Kristy ka raha ianao zany mitazona izay voasoratra araka ilay nambara teo tazominao fikirinao ilay voasoratra tezitra aminao io dragona io manenjika anao tsy mazaka anao indrindrandrindra izy fa maheno an'izany fampianarana zany tsy zakany zany satria nahoana raha tokony ho lasany ianao babiny tany amin'izay hoe tondrana ianao tany fantatrao zany hoe aza makany ianao aza mino ianao aza miaino ianao dia tezitra izy tsy ho zakany zany zavatra zany raha misy olona zany zavatra anankiray fotsiny hoe tsika zany zao efa malala hoe inona ny fampitandremana izay nomen'i Jesosy Kristy atsika nampianarin'i Jesosy atsika hoe zao ny fampitandremana raha misy Kristy sandoka raha misy mpaminany sandoka
fantatsika ihany koa hoe satana dia tsy faly fa manenjika ilay zanaka sisa, izy ilay antsoina hoe zanaka sisa. Ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazana an' Jesosy. Zany hoe misy zany ny zanaka fa misy ny atao hoe sisa. Tsy izay rehetra zanaka zany ny atao hoe sisa. Dia inona moa no tena tenenina amin'izany? Ny atao hoe zanaka anke dia ny hoe kristianina be dia be zany. Satria fantatsika ny kodin'ny vehivavy dia hoe ny fiangonana. Dia mananjanaka zany ny fiangonan'Andriamanitra, mananjanaka zany izy. Fa ireo zanaka rehetrarehetra ireo zany dia inona? Tsy ireo rehetra ireo zany ny antsoina hoe sisa fa le sisa ihany zany ny halan'ny drakona, fa le zanaka rehetra ireo tsy mampanina ataovy izay ataonareo hoe. Asemy manao amin'izay ataony daholo. Fa le sisa kosany, inona mampiavaka an'io sisa io? Mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy. Mbola hiresaka lavabe mikasika an'izany tsika ihany koa amin'ity fampianarana ny bokin'ny Apokalypsy ity, satria nahoana? Be dia be ny fiangonana izay mandrava didy folo. Hoe tsy misy intsony zany foana ny lalàna, tsisy mitandrina ny lalàna zany intsony. Eto nefa dia nahoana? Iza ny tena halan'ilay dragona eto? Ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazana an' Jesosy. Ka raha zao zany tsika raisy fotsiny amin'izao orantsika mitoetra zao zany, toa hoe misy olona maty zany. Raha hoe misy olona maty zany. Tsy mahalala zany hoe filazana an' Jesosy zany. Tsy mahalala hoe iza marina ny hoe Kristy izay inoana io azahoana famonjena. Tsy mahalala zany fampitandremana hoe aza makany, aza mino ianareo. Izy nefa efa nino an'izany. Hoe zany Jesosy zany, hoe Jesosy sandoka zany, nampamina ny sandoka izay mitondra fampianarana mikasika zany Jesosy zany. Dia mieritreritra ve zany olona zany hoe voavonjy izy? Fa tsy fahalalana ao ny ho Jesosy mihitsy ange no miteny tsy izaha. Ao izy mahadiso hevitra anareo izy ny tsy fahalalànareo ny soratra masina ao izy. Tena mahadiso hevitra zany ny tsy fahalalàna io. Fa be dia be ny olona miteny hoe ampy anay izay nonay e. Misy ny olona miteny zay aloha dia katolika iringiriny e. Zay dia adventiste zay e. Zay dia protestante e. Zay dia ara-pilazantsara e. Zay Jesosy mamonjy e. Zay FLM e. Tsy haiko ny zavatra fiangonana firy be dia be loatra ny fiangonana kristiana tsy ary voatonona eto daholo, sao dia misy malaelo ny sasany ny eto mba tsy voatonona to. Fa tsy dia izay loatra ilay izy, fa ny zavatra tiana tenenina zany dia zao hoe ninona zany fiangonana misy atsika ka tsy fantatsika zany hoe iza marina moa ilay Jesosy inotsika. Satria Jesosy no miteny hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalàna ny soratra masina ka ny filazahanao hoe ny finoanay mahavonjy anao. Fa nga Jesosy miteny hoe satria ve katolika dia mahavonjy azy zany, satria ve protestanta dia mahavonjy azy zany, satria ve apokalypsia dia mahavonjy azy zany, satria ve adventista dia mahavonjy azy zany. Tsy izany mahavonjy mihitsy, tsy ny anaram-piangonana no mahavonjy, fa ny fananao an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, izany no mahavonjy. Fa rehefa tsy mahalala an'io Jesosy io ianao, tsy mahalala ny afatra izay omeny ao anatin'ity bokin'ny Apokalypsy ianao, dia vitany aminao zany. Tsisy. Satria nahoana? Voafitaka Satana ange mpamitaka efa voafitaka Satana tamin'ireo hoe fampianaran-diso izay afafiny, satria izy manana mpaminany sandoka izy. Misy Jesosy sandoka miasa ho azy. Lasa n'iny ianao. Dia ozy ianao za tsy manaraka faminany sandoka zany, za tsy manaraka Jesosy sandoka zany. Dia manontany ianao ahoana moa ny alalanao fa sandoka ny Jesosy inonao na hoe sandoka ny fampianarana izay raisinao amin'ilay mpaminany sandoka. Dia ny fahalalana an'izay dia zao hoe le soratra masina ihany no afantaranao an'izay, satria io zany no karazana hoe norme zany, na hoe refy andrefesanao hoe arak'ilay tenin'i Jesosy ihany manao hoe mitoetra amin'ny finoana ve ianao sa tsy. Izaho toetra na mitoetra amin'ny finoana ianao, tsy ianao ve mba fan'izaho toetra ve ianao hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ve ny zavatra inonao. Rehefa tsy zahanao toetra zany dia tsy fantatrao zany. Satria ty ihany zany no profy le soratra masina ihany no profin'izay zavatra zay. Raha zao zany ianao no hoe misy zavatra manjoa anao zany ka tsy mahalala an'io Jesosy io ianao, dia tsisy fanantenana zany azo raisina, satria nahoana? Mahadiso hevitra anareo ny tompony tsy fahalalana ny soratra masina izany. Dia
hotoizantsika le fampianarana. Zavatra misy anefa dia zao, raha ao amin'ny tompo ianao no maty, misy fanantenana ve sa tsy misy fanantenana? Dia jerentsika ato amin'ny Apokalypsy toko 4:10. Apokalypsy toko 4:10 dia ny 9:7 dia zao no zavatra resahany eto zany. Dia ahoana izy izy? Apokalypsy toko 4:10 ny 9:7 ny anaran'i Jesosy. Ary nareo feo avy tany an-danitra nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao, eno ny fanahy fa nitsahatra tamin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy. Ahoana izy izy? Sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao, eno ny fanahy fa nitsahatra tamin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy. Raha maty eo amin'ny tompo ianao zany dia fahasambarana zany ho an'ny olona izay maty eo amin'ny tompo. Fa ny asany hozy izy manaraka azy. Ny moa ilay asany manaraka azy ity zany tsy hoe mpivarotra mofogasy izy dia mbola mivarotra mofogasy any izy tonga any, tsy izay le izy. Na mpivaribary izy dia mbola mivaribary any, tsy izay. Fa le asany tenenina eto zany, le asa nanimpony an'Andriamanitra io, le fijoroan'ny vavolombelona io. Io le tenenin'ny tompo manambara manao hoe tsy foana tsy akory ny fikerezanareo ainao amin'ny tompo. Zany hoe misy mari-pakasitrahana zany omen'Andriamanitra anao mikasika izay zavatra zay. Zay le asa manaraka anao zany zay. Ny asa tsara izay nataonao araka ny fampianaran'i Kristy izay nomenanao zany. Jereo zay sambatra izay maty eo amin'ny tompo, fa ny asa nozy izy manaraka azy. Ny zavatra andresantsika teo hoe loza ho an'ireo zay tsy malala na ninia tsy niaino le fahamarinan'Andriamanitra. Dia izao nefa ny lozanjo azy ozy ny soratra masina ho an'ny mpanota zany. Satria ianao inona moa ny atao hoe mpanota? Voalohany aloha zany dia zao hoe ny atao hoe mpanota dia hoe mpandika lalàna. Miresaka tsika mantsy ny resaka ota foana hoe manota ny olona anankiray dia hoe inona moa ny atao hoe ota, inona ny atao hoe fahotana. Maninona ny olona anankiray lazaina hoe manota. Dia ny atao hoe ota zany dia hoe fandikan-dalàna. Lalàna inona nefa io zany? Lalàn'Andriamanitra no resahany eto zany. Dia ato amin'ny jaune voalohany izy no miteny an'izay, jerentsika kely eo amin'ny jaune voalohany. Jaune voalohany toko 7:4. Jaune voalohany toko 7 dia ny 4. Dia hozy izy zao tsara no zavatra resahany eto zany. Jaune voalohany toko 7 ny 4. Dia hozy izy: izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikan-dalàna. Izay rehetra manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikan-dalàna. Izay zany antsoina hoe mpanota. Izay zany atao hoe ota zafady, ny atao hoe ota zany dia hoe fandikan-dalàna. Ka raha mpanota zany ianao dia minona zany? Mpandika lalàna zany ianao. Le lalàn'Andriamanitra io nefany. Io nefa ny zavatra tsy tian'ny Satana araka le niresahantsika teo manao hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny drangana izy ka nandeha niady tamin'ny zanany sisa dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra izy sy manana ny filazanan'i Jesosy. Zany hoe tsy tian'ny Satana zany ny olona mitandrina ny didin'Andriamanitra io. Eo no miteny be dia be ny olona miteny zany hoe foana ny lalàna, tsy misy lalàna intsony. Dia inona nefa n'izay lalàna zay? Le sabata io tsy tian'ny olona io. Dia vao maheno an'izay indray ny olona amizay, voilà miresaka sabata. Adventiste zany izy izy. Na ihany koa mety hiteny izy Apokalypsy zany. Na mety hiteny koa izy hoe vahaon'ny oloko zany. Na tsy fantatro koa izy rehefa misy izao moa tsy mba fa lasa mba misy vitsivitsy ihany mitandrina ny sabata io. Fa tsy eo anatin'izay voalazanareo toy izay aloha e. Tsisy eo anatin'izay na ny ray aza. Fa ao anatin'ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra zany. Fa zay le izy. Inona ny zavatra voalaza? Tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka niady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Io tsy tian'ny Satana zany io. Kanefany rehefa tsy tian'ny Satana zany ny mitandrina ny didin'Andriamanitra dia avadio le rasa io. Avadio le rasa. Inona zany le rasa avadika?
raha ohatra Satana zany tsy tiany mitandrina ny didin'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy tia ninona koa zany Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy tia ireo izay tsy mitandrina ihany koa ny didin'Andriamanitra. Zay ngely izy, samy manana ny kaony zany. Andriamanitra zany momba ireo olona mitandrina ny didin'Andriamanitra reto, fa Satana ankilany tsy tian'ireo olona tsy tian'ireto olona mitandrina ny didin'Andriamanitra reto. Zany hoe mizara roa zany le izy. Dia Satana hoe tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona izy ka nandeha niady tamin'ny janany sisa ozy izy. Dia ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ilay filazanan'i Jesosy Kristy. Tsy tiany zany io. Dia ny an'Andriamanitra koa nefa rehefa ho avy izy eny amin'ny raon'ny lanitra. Satria misy fitsarana rehefa ho avy ny tompo eny amin'ny raon'ny lanitra. Dia inona ny zavatra mitranga? Andevona izay rehetra mpanota Jesosy Kristy. Zany ny voalaza andevona izay rehetra mpanota, andevona rehetra izay mandika lalàna zany. Zany hoe io zany tena mijery tsy miaraka zany ireo hery anankiroa. Ny ankilany zany anankiray mitandrina ny didin'Andriamanitra, ny anankiray tsy mitandrina. Jereo tsara amin'ny Tesalonianina faharoa jerentsika kely. Tesalonianina faharoa raisitsika kely. Dia toko faharoa andinin'ny fahavalo. Toko faharoa ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo no vakitsika kely. Tesalonianina faharoa toko Tesalonianina faharoa toko azafady Tesalonianina faharoa toko faharoa andinin'ny fahavalo. Io zany no jerentsika zany. Dia vakitsika ilay andinin'ny fahavalo. Ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levaon'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Kina tsara, aseho izy ilay tena mpandika lalàna. Izay eo anatin'izay zany ireo mpandrava didy folo ireo. Tsy izany no miteny an'izany. Tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha te hitsara nareo dia tsara ao ilay tenin'Andriamanitra nareo raha mba hitsara azy io zany. Fa aseho izy ilay mpandika lalàna izay ho levaon'i Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany. Ho foanan'i Jesosy zany ireo amin'ny fisehoan'ny fiaviany ozy izy. Dia toy izany, ny fiavin'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana, ilay mpandika lalàna zany io. Ny fiavin'ilay iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra. Ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very. Satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra ny fiasan'ny fahadiso-kevitra amin'ny nonolainga mba ho elohana avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nakasitraka ny tsy marina. Zany hoe ninolainga zany le olona reo. Reo le teny foana ny lalàna tsy mila lalàna zany. Nga mbola mila mitandrina ny sabata zany. Zany tsy mbola mitarika antsika hoe mitandrema ny sabata. Lalàna no resahako eto fa miteny amintsika fotsiny hoe anisan'ny lalàna ny sabata. Anisan'ny lalàna ny sabata. Satria ireo olona milaza mpandika lalàna, milaza hoe mandrava lalàna reo, le sabata ihany tsy tiany. Io ihany ny esorina eo zany. Fa ny sisan'izay tandremany avokoa, mitandrina ny aza mangalatra izy. Mitandrina ny hoe aza mamono olona izy. Mitandrina hoe aza mijangajanga izy. Tandremany avokoa zany fa io ihany ny tena tsy zakany. Satria nahoana? Dia ho hitantsika eo fa mbola mitohy io rehefa miditra mitohy amin'ilay fampianarana io tsika rehefa avy eo. Miresaka ilay hoe jaune, jerentsika ingy fa ao anatin'ny fampianarana izay anarantsika ihany izy, jerentsika eo amin'ny mbola miverina ty ihany izy eo amin'ny Apokalypsy toko voalohany eo ihany. Dia rehefa miditra tsika any amin'ny andinin'ny fahafolo dia inona ny zavatra resahana eo amin'ny andinin'ny fahafolo eo fotsiny. Na dia ho lavina tahaka n'inona ary zany io sabata io dia mbola miverina foana zany io. Dia inona ny teneniny eto amin'ilay toko voalohany andinin'ny fahafolo eto? Zao ny zavatra teneniny eto. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho, ka nahare feo teo voky toy ny feon'ny trompetra. Rehefa nahita fahitana zany Jaune tamin'ity bokin'ny Apokalypsy ity dia voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho Jaune. Inona io andron'ny tompo io? Be dia be no miteny amin'izao fotoan'izao ny andron'ny tompo dia zao hoe alahady satria nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty.
Jatsy miteny ianareo hoe diso veny ianareo zany fa zao fotsiny zavatra teneniko tsotra ihany a inona ny lazain'ny baiboly hoe andro ny tompo de zay no hoentsika eo anatin'izay fanazavana zay de zay inona raha fantatrao fa zay ny marina fa rehefa tsy mino an'izay ianao de io le antson'ny tesalonianina faharoa teo manao hoe mino langa ozy izy ka rehefa mino langa ianao de inona ny mahazo anao verenantsika le tesalonianina faharoa teo tesalonianina faharoa verenantsika kely andininy fahavalo afakitsika manomboka eo amin'le andininy fahasivy de ozy izy ny fiavin'le ino izy izy de araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy fahagagana mandangy rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very famantarana momba ny tsy fahamarinana ho amin'izay very eo zany le mpampianatra langa sy mpampianatra sandoka sy kristy sandoka ao anatiny daholo zany satria de toizantsika satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy nomena zany le fahamarinana io nge le tenin'i Jesosy nanao hoe fa izy nandeha tao aminy fa niazo izy tsy nandray azy fa tonga tao aminareo no mazava fa naleon'ny olona ny maizina tsy nandray le fahamarinana tonga teo amin'ny olona ny mazava fa naleon'ny olona ny maizina de mitoy koa izany Andriamanitra mihitsy zany hoe tomitondra azy ireo koa izany no hampanateran'Andriamanitra ny fiasan'ny fahadiso-kevitra aminy inony lainga zany hoe rehefa ianao zany mirimbelona tsy te hiaina anao fa teneninanao foana tsonanao de rehefa tena manamafy ny fona anao de Andriamanitra mihitsy ndana ary ino le lainga ary io ino le lainga de manao ny fahadalana rehetra rehefa tenen'Andriamanitra manao hoe ny zanaka sisa ohatra ny ataontsika hoe io no mitandrina ny didin'Andriamanitra ro de ianao amiteny hoe zanaka sisa rangaty zany fa zao de rehefa miziriziry amin'izay zany ianao hoe ampy anay rangaty ty finoana ity fa mahavonjy anay ty de andana rozy Andriamanitra io zany mahavonjy anao andana inony lainga de rehefa mino lainga ianao de inona mahazo anao zany de toy zany mba ho elohena avokoa zay rehetra tsy nino ny marina fa makasitraka ny tsy marina ho elohena avokoa zay rehetra tsy mino ny marina fa makasitraka ny tsy marina de rehefa ho avy Jesosy de inona ny zavatra mitranga eo amin'le andininy fahavalo ary de aseho le tena mpandika lalàna de le vonin'i Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary foaniny amin'ny fisehoan'ny fiaviana ho levona aiza ny toerana misy ianao aty amin'le mpandika lalàna ve sa aty amin'le mitandrina lalàna iza ny tsy tian'le zanaka sisa reo le dragona iny tsy tiandreo mankahalan'ireo ireo le mitandrina ny didin'Andriamanitra reo ny dragona ny tsy tian'ireo ka raha ohatra zany ianao zao tsy tian'ireo mitandrina ny didin'Andriamanitra reo de miandany amin'iza zany ianao ihany de faka mamaly anazy zany Andriamanitra indray nefa manahoana ireo zanaka sisa reo no andovan'ny fiainana mandrakizay reo de miandany amin'iza ihany koa zany ianao amin'izay fotoana zay tandrina n'inona zany zay olona zay fa zao mbola hianatra sika eto mikasika an'izay didin'Andriamanitra hoe ahoana marina mikasika an'izay didin'Andriamanitra zany ahoana mikasika an'izany hoe narantsika eto mikasika an'izay zavatra zay de toizantsika ny leçon fa io zany araka n'le teny teo de zao hoe ireo zay mpandika lalàna zany de ho levon'i Jesosy amin'ny fofinain'ny vavany ary fantatsika tsara fa inona ny tambin'ny ota satria ny ota fantatsika tsara fa fandikan-dalàna inona zany ny tambin'ny ota na hoe inona zany ny anjaran'ny mpanota zany de ozy aty amin'ny Romanina toko fahenina andetsika kely Romanina toko fahenina de ny andininy 3:20 inona ny tambin'ny ota ozy izy fantatsika hoe ny ota de hoe fandikan-dalàna inona zany ny tambin'izay zavatra raha manota zany ianao de inona ny miandry anao ozy izy andininy 3:20 fa fahafatesana ny tambin'ny ota ary fiainana mandrakizay ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika fa fahafatesana ny tambin'ny ota raha manota zany ianao de fahafatesana ny miandry anao zay mahatonga hoe ho levon'i Jesosy Kristy amin'ny fofinain'ny vavany amin'ny fisehoan'ny fiaviany iza ny aharitra amin'izany na mpanan-karena ianao na mahantra ianao na vavy na lahy na andrina ianao na mahery ianao puissant zany ianao zay ny toerana misy ianao na président ianao iza zany toerana misy ianao zany tsy misy mahajanona amin'izany fiavian'i Jesosy zany
sao dia mieritreritra anao mbola mitovy amin'izao fiainana izao ihany ny fiainana amin'izany fotoana izany hoe aloha asiana dessous de table kely Jesosy mba tena mbahoana mba ho afaka amin'ilay passage io hovidinao vola Andriamanitra tsy voavidinao vola zany Andriamanitra nga izy ity vitan'ilay resaka risirisy kely ary ambadika ary sy ny passage kely ary ambadika ary anao ny teny malagasy azy tsy misy ristourina ozy izy zareo zay le filazany azy ristourina de ahoana zany tsy nga misy resaka ristourina zany tsisy resaka zany fa rehefa na ianao miandany amin'Andriamanitra ny laissez-passer anao zany de zao hoe teo zanaka sisy ianao mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy ho ianarantsika tsara eto hoe inona io didin'Andriamanitra io ho ianarantsika eto hoe inona io filazanan'i Jesosy io ho resahantsika eto zany zay zany ny laissez-passer anao zay ankilany ianao tsy mitandrina an'izay ianao miandany amin'ny dragony ianao zany fahavalony dragony ho laissez-passer an'Andriamanitra io fahavalony ka na araka le tenenina teo hoe na mpanan-karena ianao na mahery ianao na matanjaka salamin'inona ianao ninona vola eo ampelantananao tsy mahefana manao nainan'iny raisy fotsiny ange rehefa misy ny tafio-drivotra ka mitsoka rehefa misy ny tafio-drivotra ka mitsoka dia inona ny zavatra misy moa ny tafio-drivotra iny rehefa mitsoka na cyclone dia mitsoka ho amin'ny mahantra ihany efa ny manan-karena tsy kitihako fa rehefa mandefa tafio-drivotra Andriamanitra dia ao amin'izy ny andefasan'Andriamanitra tafio-drivotra ny olona rehetra zay tratrany toerana misy ny tafio-drivotra iny dia ao na manan-karena izy na mahantra izy ninona toerana azy dia tonga ao iny tsisy akanavaka zany zay zavatra zay zany ka sao dia mieritreritra ianao hoe za mpanan-karena ty dia zany tsisy resaka satria amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mbola maneho an'Andriamanitra hoe fitiavana satria nahoana Andriamanitra ange mampirotsaka ny ranonorana na manan-karena na manitra amin'izao fotoana izao mbola mirotsaka zany misy moa ny toerana zany efa tsy hisy tsony satria efa tonga amin'ilay fotoantsika hoe ao anatin'ny haintany tsika amin'izao fotoana izao zany mile resaka hoe réchauffement climatique zany na fiakaran'ny hafanana zany eo amin'ny température zany fa Andriamanitra manome ny masoandro atsika rehetra na mpanotana na ratsy fanahy misy zay fa rehefa tonga zay fotoana zay zay an'Andriamanitra ihany no voavonjy zay eo amin'i Jesosy Kristy ihany no voavonjy fa rehefa tsy manana io laissez-passer an'Andriamanitra iny dia tsisy fanantenana ny aminao tsisy ny volanao tsy mahavonjy anao ny ristourina anao tsy mahavonjy anao zany dia jereo fa ty amin'ny Apokalypsy izy miteny an'izany jereo Apokalypsy toko 9 Apokalypsy toko 9 fa isika kely izy aty amin'ny Apokalypsy hoe tsisy na inona toerana sosiala misy anao zany na inona toerana hoe manam-pahefanana anao amin'izao fotoana izao tsisy resaka amin'izany fotoana zany Apokalypsy toko 9 dia vakiantsika ny 7:70 rehefa tonga zany le resaka le fiavian'i Kristy mantsika zany hoe ho avy io loza io zany dia ozy izy 7:70 ange vakiantsika ny 7:70 dia zao no teneniny ato dia lasa tahaka ny taratasy voaorina ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjeraha aminay ka hafeny izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerandreo ka iza no mahajanona na zareo arange resy lahatra hoe iza no mahajanona tsy misy na dia niezaka niafina ary izy any anaty lavabato ny tendrombohitra any miafina ao karazan'olona ny hitantsika teo mipanan-karena ny mpanjaka ny andevo karazan'olona reo fa reo karazan'olona reo le nandala didin'Andriamanitra sy ny filanan'i Jesosy sy filazanan'i Jesosy reo dia ozy izy iza ny mahajanona fa tonga ny fahatezerany zanak'ondro ozy izy sy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsisy hajanona zany qui peut subsister iza ny hajanona tsy misy tsisy tavela
fa de zay ny amin'iny sans effet vita ny aminao zany vitako tsisy raisina tsony nge zany fa rehefa ho avy ange hoe miresaka atsika mantsy ny am'le hoe fiavian' Jesosy Kristy zany tsy ho zakazakaina nge zany fiavian' Jesosy zany reto e mavesatra nge zany jereo fa aty amin'ny Apokalypsy toko 4 izy de mbola misy loza tahaka an'izao koa ho avy amin'izany fio hoe rehefa ho avy ny tompo de inona ny zavatra mitranga toko 4:10 de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inona ny zavatra mitranga satria nyresaka tsika tary am' Jesosy tary am'le Matthieu toko 7:20 amin'ny fiaviany alohan'ny fiavian'i Kristy de hoe isy horohorontany isy mosary isy ady isy filazanady fa zany ny fiandohan'ny fahoriana izy fa rehefa ho avy zany Jesosy Kristy de miamafy zany io zavatra io miamafy de aty amin'ny Apokalypsy toko 4 izy zany efa tena mafy be zany io zavatra io inona ny zavatra mitranga zany teny hoe raha ohatra zany tenena ianao hoe iny cyclone fa miala any amin'ny ataontsika hoe 500 kilometatra any amin'ny ranomasina izy fa hiditra amin'ny faritra Tamatavy iny ohatra izy zany de efa fantatra hoe fa manomboka mahita sinina zany ianao ny volony andro efa hitanao eo memaizina sinkarazana fa le cyclone mbola tsy tonga eo zany fa rehefa tonga tanteraka amin'izay ny cyclone iny tonga anatin'le dans l'œil du tempête ozy izy na dans l'œil du cyclone zany no misy anao am'izay fotoana zay tena ao zany de rehefa an'ity Apokalypsy toko 4 de tena efa tafiditra tena hoe loza tena tsy zakazakaina ny loza zay tonga amin'ny vanim-potoana de rehetrareto ny inona ny zavatra loza mitranga amin'izany fotoana zany 7 ray sia kely ny amin'ny fiavian'ny tompo zany de zao ny teneniny toko 4 ny 7 ary ny fahafito dia napidina tao andoviany tamin'ny rivotra de nisy feo mahery nivoaka avy teo amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita de nisy elatra sy feo tsikotrokorana ary nisy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisin'ny olona tetỳ ambonin'ny tany nisy horohoro mafy izy horohorontany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisin'ny olona tetỳ ambonin'ny tany eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany de ahoana izy ary ny tanàna lehibe dia vaky hotely toko ny grande ville zany mitresaka menjera ary rava ny tanàna sy ny firenena maro potika tsisy raisina andininy 20 ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy hita intsony ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy nisy avandra vaventy nilatsaka fa mba nahita avandra daholo angamitsika rehefa milatsaka ny avandra fa ngamba ny avandra ngeza mba hitako tena ngeza ndrina mba hitako ohatrana balina golf ngambany ataontsika ohatrany tsy haiko ohatrany hoe ohatrany abeana voasary makirana reny ny hitako teto Frantsa nahitako an'izany tany Lyon zany rehefa milatsaka iny zay mba nahita an'izay zany ohatrany balina golf zany ohatrany abeana citron zany ny abeany zany fa ty teneniny ty hoe avandra vaventy ozy izy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy zany milanja talenta iray avy zany ny talenta iray raha convertisenao zany hoe avadio amin'ny filanjana amin'izao fotoana zao hoe kilogramme zany talenta iray zany firy kilao 49 kilo 200 grammes zany inona ny lanjana talenta anankiray 49 kilo no menjera avy eny ambony eny zany miaraka amin'ny gravité zany iny satria avy any ambony iny menjera ny force hoentiny iny zany ny tosika hoentiny iny avany zany amin'ny vitesiny de tsy fantatra hoe multiplier par firy zay zavatra zay na ampitomboana firy zay zavatra zay fa ahoana ianao no velona am'izany fa ny mahita an'izany ny olona de inona indray mbola ataon'ny olona ozy izy toizany le vaky teny eo ambany eo ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no ny loza avy amin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany ny loza ho avy amin'ny fiavian'ny zanak'olona alohan'ny fiavian'ny zanak'olona ho zakanao ve zany ninona building amboarinao na atsanganao antisismika hoe mizara telo ny tanàn-dehibe ozy izy tsy vitanao zany any Japon mantsy am'le any toerana sismika be zany le toerana any Japon iny zany
ny firenena japonais zany de misy foana ny orohorotany any, misy foana ry orohorotany any. Sadidiko hoe firy le chaîne ambony indrindra, tsy haiko 7 angamany izay na mety 9 ka tao natratra 9 angamany ny ambony indrindra farany nandeha. Fanitraniny zareo any a, na ny building avy reny rehefa mametraka ny fototra zany izy, de misy karazana ressort pilier na ressort anankiefatra zany aty amin'ny sisiny efatra, de eo ampovoany koa toa misy angamba raha tsy diso. De rehefa mandeha zany rehefa tonga le orohorotany de manohatra zao le bâtiment zany mitongilana ankavanana kely de mihevitra makany amin'ny akavia na makaty aloha na makany arina zany. Mitsiketsika zany izy fa le ressort zany mitazona anazy. Fa amin'ny fotoana io mbola tsisy orohorotany tahaka an'izany ozy izy, raha échelle 9 zany no ny degré ny fijerenany orohorotany hoe ambony indrindra nisy tany Japon. Tsisy dikany zany zay par rapport amin'izay zavatra ho avy io zany, raha ampoarina amin'ny zavatra ho avy zany. Firifiry ireo firenena aty amin'ny tanan-dehibe zany manafina bomba nucléaire any ambanin'ny tany any, na produit toxique any ambany any, zavatra explosif be dia be any ambanin'ny tany any. Rehefa mihetsika zany zavatra rehetrarehetra zany, mirefitra daholo zany rehetrarehetra zany. Ahoana? Ho velona amin'izany ve ianao? Iza no ho velona amin'izany? Iza no ho velona amin'izany zavatra zany? Fa zao zany ny zavatra misy e. Zao zavatra resahana amintsika hoe ho avy Jesosy. Raha ho avy ary Jesosy vonona ve ianao? Enitsika zany zavatra rehetrarehetra zany, de hotsika tena saorana ny tompo lehibe na hainao an'izany, fa ay ve misy an'izany zavatra zany rehefa ho avy Jesosy? De aloha hiomana amin'izay manomboka amin'izao vanim-potoana zao zany, fa tena ho avy tiako, ho ratsika ity tantara tiako. Ireo zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao reny efa famantarana e. Efa sinina daholo reo amin'le ambaran'i Jesosy hoe orohorotany, mosary, sy ireo, satria misy karazana fahoriana tsy eo amin'le Matthieu 7:20 fa misy teny hafa koa izay tenenin Jesosy. De fiandohana fahoriana zany zavatra rehetra zao, de jereo ny zavatra hitantsika amin'izao fotoana zao. Eo ny réchauffement climatique, mitsonika ny glasy any amin'ny pôle nord any amin'ny toerana mangatsika be any amin'ny Arctique any. Ary aingana de aingana mihitsy ny fitsonoan'le glasy any. De miakatra ny température. De io zao mivory zareo tao amin'ny firenena rehetra teo, le COP26 nataony zareo farany teo. De iny ny zavatra niresahany teo, mba anenana, mba hitazomana zany hoe ny degré zany ho 1,5, mba mistabiliser azy 1,5 ozy izy degré zany, mba tsy hoaran'izay, fa raha vao mihoatra an'izay ozy izy tsy zakazakaina ny zavatra misy eto. De zay zany ho tazomin-jareo zany zay, satria miakatra zany de tsy ho zaka tsony zany io. De misy zay zany ny refy mila tazomina zany zay amin'ity planeta tany ity. Dia ahoana ny hanao an'izany? Zay ny tanjon'jareo, fa manasa antsika mba hijery kely an'izay, fa zay ny zavatra resaka farany teo, andray manara-baovao mo mahita an'izay zavatra zay zany. De fa zay le izy hoe ho avy Jesosy Kristy zalahy miambena, mila miomana zany tsika. Raha ho avy Kristy ary ka tsy misy fitsanganana amin'ny maty de ahoana? Tsy Kristy sandoka ihany koa zany. Fa Kristy de zao ho avy Jesosy io. Zavatra anankiray de tia manao hoe raha ohatra indray ary ka Jesosy mipoitra amin'ny olona anankiray de ahoana ny fisehony? Satria Jesosy io ho avy Jesosy io eny amin'ny rano lanitra, hiverina zany izy amin'ny kery sy ny fahefana lehibe. De ny fanontaniana mipetraka de tia manao hoe Jesosy zany tsy mety hipoitra amin'ny olona anankiray. Mety afaka mipoitra tokoa izy amin'ny olona anankiray, ary ny Baiboly no miteny an'izay, mahatonga hoe Baiboly foana ny antsika nijerentsika zany, antsika tsy mijery zavatra ivelan'ny Baiboly, satria be dia be ny olona milaza manao zay fa nahitan'i Jesosy zao. Fa raha le fiavian'i Jesosy fanondroany iny amin'ny rano lanitra, de iny zany le fiaviany fanondroany amin'ny kery sy ny fahefana lehibe arahan'ny anjely rehetra. Io zany le hoe mamarana ny tantaran'ny tany zany, raha zay ny azo ilazana anazy. Fa kosa raha miseho amin'ny olona anankiray ara Jesosy, de manahoana ny fisehony? Ary manambara an'izany ve ny Baiboly? De zay foana tsika hoe ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. De ho jerentsika anatin'ny soratra masina ahoana ary ny fisehon'i Jesosy
rehefa misehon'ny olona anankiray izy. De zavatra hitantsika aloha de zao zany zavatra anankiray. Rehefa namakytsika tao amin'le Filipianina toko 2 de inona ny zavatra niteneniny teo. De verenantsika kely indray ary Filipianina toko 2 iny. Mba ahafahantsika zany mijery an'izay zavatra zay zany. Filipianina toko 2 verenantsika kely. Filipianina toko 2 andininy fahenina. Andininy vakitsika andininy fahenina. De hozy izy. Fa vakitsika foana izy io fa verenantsika ihany satria misy lesona ho raisitsika indray anatin'le izy. Andininy fahenina. Vakitsika ny andininy fadimy mihitsy aoka ao aminareo izao saina izao izay atao amin'ny Kristy Jesosy koa. Izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'ny akan'ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Jesosy Kristy zany dia zao hoe izy tany an-danitra zany alohany natongavany teto an-tany dia zao hoe nanana fitoviana endrika tamin'Andriamanitra izy. Nanana ny voninahiny zany izy tany. Ka rehefa naka ny toerana maha-olombelona zany dia nofoanana zany le toerana fitoviana amin'Andriamanitra iny. Sy le voninahiny iny zany nofoanana tao amin'ny Jesosy zany iny nafahany nifanerasera tamintsika. Zany hoe Jesosy zany an-danitra dia iny amin'izay fitoviana amin'Andriamanitra zay ny toerana misy azy any an-danitra. Sy amin'le voninahiny zay zany ny toerana misy azy any an-danitra. Ka zay no natonga hoe rehefa hitatsika zany ny tany amin'ny Daniel satria nijeritsika tany amin'ny Daniel hoe manahoana zany Jesosy eo amin'ny voninahiny zany dia hitatsika tokoa fa zavatra mamirapiratra tsy haijerena ny fisehon'i Jesosy Kristy. Ary tena tsy haijerena verenantsika vakina kely mihitsy Daniel toko 10 Daniel toko 10 ka hatramin'ny 7. Daniel toko 10 ka hatramin'ny 7. Resika kely ary zay. Daniel toko 10 ka hatramin'ny 7. Dia zao ny vaky ny teny. Ary tamin'ny andro 412 tamin'ny volana voalohany raha teo amorony ony lehibe aho Hidekela izany dia nanompo ny masoko aho hijery ary indro nisy lehilahy iray mitafy rongony fotsy. Ka tena volamena ary eufazany ny sikinany. Tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehiny. Ary tahaka ny fanilo mirehitra afo ny masony ary mivolombarahana mangano any ny sandriny sy ny tongony ary ny feony dia toy ny feon'ny olona marobe. Ary izao Daniel ihany no nahita ny fahitana fa ny olona izay teo amiko kosa tsy mba nahita izany fa torakovitra indrindra izy ka nandositra ny hery ary dia nilaozana ho irery aho ary nahita izany fahitana lehibe izany dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko fa niasimba ny valoarika ny tarehako ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho ary noho nandre izany aho dia reniky ny torimaso niakohaka tamin'ny tany. Zany hoe rehefa nahita fahitanany amin'ny Jesosy Kristy io zany Daniel dia inona ny zavatra nisy? Tsy hoe tonga dia manao filazana hoe tsy manana profo amin'izany sika hoe Jesosy Kristy io fa efa nianarantsika teto io mikasika an'izany hoe Jesosy Kristy io tany Daniel tany amin'ny testamenta taloha io efa nianarantsika teto zany fa famerenana fotsiny le izy andehanantsika amin'ilay zavatra ho resahantsika zany. Dia rehefa nahitany Jesosy zany Daniel dia inona zavatra nisy? Amin'ny kery sy voninahitra zany nahitany azy, famirapiratana lehibe zany no hitany. Ny amin'ny masony, ny amin'ny lohany, ny akanjony, mandreladrelatra avokoa, mitafy fisikinam-bolamena eny amin'ny tratrany izy, ny tongony tahaka ny varahana mangano any, ny teniny tahaka ny firondroan'ny ranobe na hoe tahaka ny vahoaka marobe zany ny feony ny vahoaka. Tsy zakazakaina. Fa rehefa nahita azy Jaune dia Daniel azafady dia nikarapoka ny akohaka tamin'ny tany niloza ny hery tsy nanana hery intsony zany Daniel. Tsy zakany zany izay fahitana zay. Ka izay hery tao amin'i Jesosy zay no nesorina tamin'izy tonga tetỳ tany. Satria Jesosy tonga tetỳ tany nga nisy nikarapoka tetỳ hoe iny Jesosy mianjera daholo izay mifanena amin'ny Jesosy eny an-dalana rehetra eny. Tsisy mponina intsony Jerosalema. Efa nanina daholo rany anjeraka nandalo teo Jesosy. Torana daholo izy rehetra. Fa tsisy nikarapoka rehefa teto tany Jesosy. Fa nesorina zany izay voninahitra sy fahefana zay. Dia hitantsika ihany koa zay tato amin'ny Apokalypsy. Hitantsika ihany koa zany izay le fahitanany amin'ny Kristy zay rehefa hitany Jaune Jesosy zany. Dia ao amin'ilay Apokalypsy toko voalohany zany izy manambara an'iny zany.
de renantsika kely le izy fahitana zay hitany jaune zany ty eo am'le andininy faharoambe folo bakitsika eo amin'ny andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo de inona ny teneniny eo toko voalohany andininy roambe folo ka hatramin'ny fahavalo ambe folo de jereo fa mitovy am'le zavatra hitany Daniela teo ny hitany jaune zany de nitodika eo ny zahay ilay feo niteny tamiko koa rehefa nitodika eo de nahita fanaovanjiry volamena fito ary teo voan'ny fanaovanjiry de nisy anankiray tahaka ny zanak'olona de akanjo lavatra any amin'ny tongony sady ny sikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy dia tahaka ny ora-panala ary ny masony tahaka ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahana mangano ao na ohatr'ilay voadio amin'ny fanendrena iny ary ny feo ny tony firondron'ny rano be ary ny tanakitana fitoteny tany akavana izy ary nisy sabatra maranitra rolela teo amin'ny bavany ary ny tareny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ary raha nahita azy aho dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony fa izy nanendry ahy tamin'ny tanina akavanana ka ny hoe aza matahotra izao ny voalohany sy ny farany ahoana izy ary raha nahita azy eo dia laviny ankohaka tahaka ny maty teo alohan'ny tongony lavo koa zany jaune nahitana azy tsy zakazakaina zany Jesosy ao amin'ny voninahiny io mariana nefa ny fazao zany ny zavatra misy nefa de ty Jesosy teo amin'ny voninahiny tany an-danitra tany amin'ny testamenta taloha fa rehefa nidina tetỳ tany izy aty amin'ny testamenta vaovao de niala tao amin'ny Jesosy voninahiny io sy ny fahefany mba ahafahany fanerasera tamin'ny olona satria nisoriny io zany de afaka ny fanerasera tamin'ny olona izy de rehefa niala teto tany nefa Jesosy de inona no zavatra nitranga rehefa niala teto tany Jesosy niakatra ny an-danitra de zao niditra tao amin'ny voninahiny Kristy ahoana ny nahafantarantsika efa niditra tao amin'ny voninahiny izy de Jesosy ihany no niteny efa nresantsika teto zay manambara manao hoe tsy hirotsaka aminareo ny fanahy masina raha tsy miditra ao amin'ny voninahitro aho izy Jesosy Kristy zany hoe raha tsy tafiditra ao amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy tsy hirotsaka ny fanahy masina ka ny fahafantarana fa tafiditra tao amin'ny voninahiny zany Jesosy Kristy de zao hoe amin'ny fotoana zay irotsahan'ny fanahy masina de hitantsika efa nirosaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta de eo zany no afantarana hoe tafiditra tao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy satria nomeny ray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina de zay no tenenin'ny apôstôly Petera hoe zao hitanareo sy renareo zao izy raisiny tsapantsika zao izy niditra tao amin'ny voninahiny Jesosy ka ahoana ary ao amin'ny soratra masina ve mbola misy milaza hoe nisy nahitany Jesosy tao amin'ny voninahiny de nisy tokoa de ny apôstôly Paoly satria nahoana rehefa nanenjika ny fiangonana kristianina ny zay tamin'izany izy mbola nantsona hoe Saoly io zany de zao hoe mpianatra mpisorona izy mpianatra ny mpisorona anankiray izy atsoina hoe izy moa ny anarana izy teo Gamaliel teo ambany soroka Gamaliel izy mpampianatra rabi zany de olona tena mahay ny lalàna tsara izy io nefa zao nanenjika ny kristianina namono ny kristianina ka tany Damaskosy de nisy kristianina resy lahatra tany de heniny hoe misy resy lahatra any de lasa izy andeha nahazo lalana tamin'ny Sinedriona izy tamin'ireo lohan'ny mpisorona zany nahazo lalana izy hoe andana mamono ny misambotra sy mamono ny kristianina zay any Damaskosy de lasa izy nandeha amin'iny lalana makany Damaskosy iny niseho tamin'ny Jesosy Kristy ahoana ary ny fisehon'i Jesosy move Jesosy niseho tamin'ny efa ty amin'ny testamenta vaovao io efa aorian'ny fitsanganana maty io Jesosy efa tsy teto tany intsony zany ahoana ary ny fisehon'i Jesosy move Jesosy niseho tamin'ny apôstôly Paoly satria i Saoly no lasa natsoina hoe Paoly taty aoriana zany move Jesosy niseho tamin'ny Saoly zay atsoina hoe Paoly taty aoriana move Jesosy zay niseho tamin'ny Saoly io move afaka nijeren'ny Saoly izy Jesosy fa izy ianao de za le enjehinao avelao andeha
Aza sakasakana ny ety an-dalana ity fa tsy maintsy matsoko reny mpanaradianao zany ve nataony Saoly zany fa nanahoana movy mitovy tamin'ny zavatra hitan'ny Jaona, movy mitovy tamin'ny zavatra hitan'ny Daniela ny hitan'ny Saoly. De jerentsika kely ary zay. Jerentsika ary zay eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 jerentsika an'izay. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola ny fofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifantotra ho an'i Jerosalema izay rehetra hitany momba izany fampianarana izany nalàna vavy. Ary lasa nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy. Ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra tampoka nanodidina azy, dia lavy tamin'ny tany izy ka nandreo feo taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izao no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka makanesa ho any amin'ny tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay momba azy tamin'ny alehany dia nitsangana tsy nahateny, ary nandre feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahirana ny masony dia tsy nahita na inona na inona, ary ireo nitantana azy ka nitondra azy any Damaskosy. Inona ny zavatra hitantsika teto? Izy andeha any Damaskosy, efa teo akaikin'ny Damaskosy iny eo amin'ny lalana io dia nisy hazavana mamirapiratra be tapoka. Saoly rery no nahita anazy io. Dia rehefa nahita an'io hazavana io Saoly dia zao tonga dia niakarapoka. Tsisy hery tao aminy, niakarapoka. Zay ny zavatra resahana teo, andininy fahaefatra. Andininy fahatelo. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatselatra tampoka manodidina azy, dia lavy tamin'ny tany izy ka nandrevy feo nanao tamin'ny hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Lavy tamin'ny tany izy, niakarapoka izy. Lavy tamin'ny tany Jaona, niakarapoka. Lavy tamin'ny tany Daniela, niakarapoka. Ary tsy vitan'izany, fa rehefa niarina teo ary Saoly dia inona ny zavatra nisanga? Nahirany masony fa lasa jamba izy, tsy zakany. Herin'Andriamanitra tsy zakany. Tsy nahiratra hatramin'ny masony. Niakarapoka tamin'ny tany izy fa tsy nahiratra intsony koa izy avy eo zany. Ka eo zany le izy manao hoe, niteny izy hoe fa iza moa ianao tompoko? Izany Jesosy izay enjehinao izy. Izany Jesosy izay enjehinao. Miseho mihitsy Jesosy eto zany. Jesosy eo amin'ny voninahiny zany, eo amin'ny famirapiratana izy no mipoitra amin'ny Saoly. Zakany Saoly ve tsy zakany, tonga dia niakarapoka izy. Ka mipetraka amin'izay zany ilay fanontaniana, raha ianao ary milaza fa nahitan'i Jesosy Kristy. Dia milaza ianao tonga tao amiko Jesosy dia hoe nanahoana? Dia hozy izy hoe zany Jesosy dia faly be mihitsy aho. Ianao tsy torana, tsy niakarapoka, tsy naninona, dia ianao ve dia nilaza fa nisehon'i Jesosy Kristy tompo ianao? Nefa ianao raha tsy niakarapoka akory, tsy nianjera akory ianao. Ahoana hozy Jesosy? Mitandrema hoy Jesosy, verenantsika kely. Matthieu 4:20. Matthieu 4:20 andininy fahaefatra, andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Bakitsena andininy fahaefatra azafady. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao isy hamitaka anareo izy. Mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Raha misy Jesosy mipotra zany, milaza manao hoe izao no Kristy. Tandremo vao fitaka zalahy. Fa Jesosy miteny tandrema fandrao isy hamitaka anareo. Amin'ny fiavian'i Kristy fandroany hitantsika teto hoe manahoana ny fisehon'i Jesosy amin'ny fiavian'ny fandroany, arahan'ny anjely rehetra izy, amin'ny kery sy ny fahefana sy ny voninahitra lehibe. Ny vazan-tany efatra mahita azy, misy fitsanganana maty, ny olom-boafidy akarina eo amin'ny tompo eny miabakabaka ny lanitra. Alohan'izany rehetra zany nefa misy famantarana lehibe mbola izay moavy mifanesesy manerana an'izao tontolo izao.
dia ny zavatra iainantsika efa misy amin'izao fotoana izao dia fiandohan'ny fahoriana ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao fa mbola tsy tonga ny farany. Dia raha ohatra indray Jesosy ka miseho amin'ny olona anankiray, ahoana ny fisehoany? Satria izy efa ao anatin'ny voninany amin'izao fotoana izao, tsy ilay Jesosy hitan'ny apôstôly teto an-tany intsony no hitantsika raha ohatra sendra miseho amintsika Jesosy. Fa moa amin'ny voninany izy no miseho. Izy efa tany an-danitra no miseho tamin'ny Saoly io. Tonga dia mamirapiratra ny manodidina ny Saoly dia niakarapika Saoly. Manjambena mihitsy ny maso, ny jamba tsy nahita intsony izy. Dia ianao ve milaza fa nahitan'i Jesosy ianao? Dia niaraka ny sakafo tamin'i Jesosy, tsy torana, tsy nienjera, tsy naninona, tsy naninona. Mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Hoy ny Tompo, mitandrema fandrao isy hamitaka anareo. Dia ahoana izy ilay amin'ny 7:20. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana sy fahagagana, famantarana lehibe sy fahagagana, ary azo ataona ny olombofita dia ho fitahany. Indro voalazako aminareo raha teo izany, ary amin'izany raha misy manao aminareo indro any anefitra izy aza makany ianareo, indro amin'ny efitrano izy aza mino. Teny aminao amin'ny efitrano aza mino, aza makany. Jesosy efa nampitandrina. Ka izay zany mila fantarantsika ny soratra masina. Soratra masina foana ny resantsika teto, tsy niresaka zavatra mihoatra ny soratra masina sika. Fa dia izay ho avy Jesosy fa dia miomana zalahy, miomana. Ivavaka tsika isotra ny Tompo fa tapitra ny fotoanantsika tamin'ny teny ity. Dia raina ny Tompo. Iaraka ivavaka tsika ary. Jehovah-Andriamanitra ray io, misaotra anao zay. Raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ny teny ity. Tsy tamin'ny herina amin'ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao irery ihany. Mana-masina anay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ankalazaina ny anaranao. Dia misaotra raha io ny amin'ny fahazavana indray izay nomenao anay tamin'ny tiany ity. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Ny anaran'i Jesosy, alleluia. Amen. Dia izay ary fa dia manome fotoanantsika indray manaraka ary dia ho tahin'ny Tompo daholo. Bye daholo. Chercher ma femme.